Ny rotoroton'ny fiainana. Ny rotoroton'ny fiainana zany no anasako anao nety anio ity mba haharitra hatramin'ny farany. Fa le miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana soamatsara amin'ny lalazao fandaharana efa mahazatra antsika izao. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Ndery araka hivavaka isika raha hanomboka izany dinidinika izany. Andriamanitra rainay any an-danitro, misotranao izay no izao fotoana izao, izay ahafahana miara-mianatra aminao ny teninao. Mamela ny helokay ary mamindrafo aminay, ary aoka ny fanena masina no mampitoerana ao temponay, azonay mandray tsara izay tianao ambara milalazany teninao izany. Noho ny amin'ny anarana Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ny mpiara-midinika namana, manana andinina atao tadina isika amin'ity herinandro ity, izay miompana amin'ny loha hevitra ao ankapobeny manao hoe ny famelan-keloka sy ny fibebahana. Ka ny andinina atao tadina dia amin'ny jaonina voalohany, toko voalohany, ka ny andininy 7. Zao no voalazany teny hoe raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zay le andinina atao tadina mombavantsika izay mandritra ity herinandro ity. Ny rotoroton'ny fiainana. Manasa anao mba hanokatra avetrana amin'ny filazantsarany liko toko 10. Filazantsarany liko toko 10 manomboka amin'ny andininy 9 zany tantara izany ka hatrany amin'ny 12 izay nitsidihan'i Jesosy ny tokantranon'ny Lazarosy. Tao amin'ny fotoana io dia tao i Maria sy Marta. Ny zavatra nisy tao dia tena nyrotoroto sahirana tamin'ny asa mandrarà i Marta. Zao no voalaza amin'ny andininy 8. Ary raha nandeha izy ireo dia nihitra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria, izay nipetraka teo anilany tongo sy ny tompo ka nieniny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompona be. Dia avy izy ka nanao hoe tompoko moa tsy mampanianao fa ny amelany rahavavy koa hanompo irery, koa mba saovy manampy ahy izy. Fa ny tompo namalika nanao hoe taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro herena ianao, nefa zavatra iray aloha no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara zay tsy alaina aminy. Ry mpiara-midinika namana, ny anjara tsara zay azon'ny Maria teto dia ny nipetraka teo a-tongotry Jesosy noho ny fitiavana lalina an' Jesosy. Isan'andro izy dia zany zava-dehibe amin'ny Maria. Fa i Marta kosa no nyrotoroton'ny fiainana dia toa tsy nahatsapa izay tena ilaina eo amin'ny famonjena antsika. Nisy tantara kely anankiray ity izay mba isaintsaina antsika. Raim-pianakaviana anankiray rotoroton'ny fiainana tamin'ny ny herinandro. Avy tamin'izay fotoana izay dia nyzany vitaina milohan'ny sabata avokoa zay zavatra tokony atao, ary tsy ampoziny fifanomboka ilentika ny masoandro dia hifanomboka ny sabata. Tonga ny fotoana niarana sakafo tamin'ny ankohonana izy, fanompoam-pivavahana tamin'ny zoma hariva fanombohan'ny sabata iny. Saingy rehefa tonga ny maraina sabata ka ny foisy dia tsy kiarina fa tao maloto ny efitrano fandroana dia nidiovina zany. Ary avy eo indray dia hitany fa tao nanditsaka ampandriana ny zanalakely ka nalefa ny tao anaty fanasan-damba, lamba firakotra mba amin'ny akanjo hafa. Dia avy eo izy nanomana ny sakafo ho an'ny ankonana, ary nahatsiaro izy fa tao tsy ampy ny tsindrin-tsakafo ho an'ny ankonana amin'ny atoandro sakafo atoandro. Dia nanao an'izany indray izy. Hitany indray tampotampoka aty, hitany fa tao mila lopasoana ny lobaky ny vadiny, ny akanjon'ny vadiny, dia ino izy fa nataony. Dia nataony zany, taitra nefa izy avy eo. Ay mo sabata ity andro ity. Andro le tena tiany, kanefa hoy izy hoe
izaho ty nefa ty manao raharaha rehetra ka mila ho adiniko ny tena tanjo ny sabata dia ny anakaiky an'Andriamanitra. Ary mpiara-midinika namana, ny rotoroto dia mampanalavitra antsika an'Andriamanitra. Ary izay ny zavatra nitranga teto amin'ity toe-javatra ity, Jesosy efa atao an-tokantrano saingy tsy tsapany Marta zany no ilay rotoroto ny fanompoana teo aminy. Hany ka hoy Jesosy hoe maro ahina sy maro herena ianao nefa zavatra ray loha no ilaina. Mpiara-midinika namako, ny anjara tsara azon'ny Maria no tokony ananantsika ankehitriny dia ny mipetraka eo a-tongotra Jesosy. Tiantsika Andriamanitra kanefa dia mora manadino izany isika. Fotoana zay tokony hanamafisana fifandraisana sabata saingy adino noho ny rotoroto izany rehetrarehetra izany. Ny tanjony amin'izany ohatra zany dia tsy hampifantoka amin'izay azo na tsy azo atao rehefa sabata, fa ny ampatsahivana antsika kosa ny antony mahazava-dehibe, ny fahafantarana ny zavatra mampienana manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny rotoroto dia tena mampiena ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Manasanao mba namaky amin'ny bokin'ny Salamo 4:7 ka ny 20. Salamo 4:7 ka ny 20 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Akaikiny izay manana fomangorakoraka Jehova ary mamonjy izay torotoro fo izy. Rehefa mahatsiaro alahelo no ny ota sy ny fisarana amin'Andriamanitra ny tsirairay avy isika ka miantso azy dia akaiky atsika izy. Miazona akanjo fotsy izy eny amin'ny tanany vao mariky namatsiana azy. Hitany ny ranomasom-pibebahantsika. Ilay ray mpianakaviana zay ny rotoroto dia latony rotsaka ny ranomasony, ny eritreritra fa to ilay rotorotom-piainako dia nanjary nanadinoko ny fifandraisako tamin'Andriamanitra. Hitany ny ranomasom-pibebahantsika ary manaisotra ny akanjo malotontsika izy, ary avy eo dia atafiny atsika ny akanjo madio ny fahamarinana, araka ny hitantsika amin'ny bokon'ny Zakaria 4:7. Zakaria 4:7 ka ny 9:4 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly Jehova ka nao tamin'ny izay nitsaina teo anoloana hoe esoriny aminy fitafiana maloto, ary io koa izy tamin'ny indro efa nisoroko ny eloko ao ary ampiakanjoko akanjo fiaingona ianao. Le mpiara-midinika namana, ny fahotana zay ny bebahantsika dia saronan Jesosy amin'ny fahadiovany tsy misy tomika. Afaka manasa ny akanjonsika maloto amin'ny alalan'ny rany Jesosy. Ka ny rotorotom-piainana zay manakana antsika tsy hifandray amin'ny Jesosy, ny rotoroto ny fiainana andavanandro zay mahatonga antsika manadiny ilay fifandraisana amin'Andriamanitra, andao hoentina eo aminy zany. Makalisa aty amiko ho Jesosy ianareo zay miasa fatratra sy mavisandretana, izaho hanome anareo ny fitsaran'Andriamanitra ane hitahy antsika tsirairay avy. Ka ny tena mahafaly dia izay voalaza amin'ny Isaia 1:1. Isaia 1:1 ka ny 10:10 no jelivantsika. Isaia 1:1 ka ny 10:10 manao hoe hifaly dia hifaly amin'ny Jehova aho, ny fanahiko ho ravoravo amin'Andriamanitra, fanotafiny fitafiana famonjena aho ary nakanjony akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misy satroka amama tahaka ny bisorona ary toy ny ampiakarina miravaka ny firavany. Fifaliana izany hoe fitafiavanana amin'ny Jesosy zany noho ny amin'ny rany zay nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana. Tompony ampahery antsika rehetra indray amin'ity androany ity, mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao. Hivavaka antsika ankehitriny. Andriamanitra, misaotra anao izahay noho ny fampatsahivanao anay fa mila le anjara tsara zay noraisiny Maria izahay dia ny miantoraka eo a-tongotrao. Marina fa petsaka ny rotoroton'ny fiainana ankehitriny, fa ampianaro izahay, tario izahay mba hanokana fotoana ahafahany miantoraka eo a-tongotrao. Dia mitahy anay
amin'ity tontolo andro ty tononona sangatana iny vavaka aminaran' Jesosy. Amen.